fa olona misy 7 iazo any Mayotte antsokosoko ny sarin'ny zandary tao Jamanjary ka ny 2 amin'ireo mpikarakara ny fandehanana ankilan'izay. Olona misy 5 hafa mpanendaka sy mpanao sito mahery ihany koa no sarona ary olona 2 hafa mpiara-miasa amin'izy ireo no mbola karohana amin'izao fotoan'izao ny fanendahana sy ny sito mahery izay tsy fahita tao Nozibelville Adray Gaeton Andretsilavo. Vaovao avy amin'ny olon-tsotra no nahafantarana fa misy olona maromaro mipetraka amin'ny trano iray saingy tsy olona avy amin'ny fokontany Zamanjary usine. Nidina ifotony ny zandary ka teo no nahafantarana fa olona miandry fotoana andehanana any amin'ny Nosy Mayotte izy ireo. Ny 20 Desambra lasa teo izy ireo no saika hiala tao Nosy antsokosoko ary efa voaraina ireo mpikarakara ny fandehanana amin'ny vola. Vola 3 tapitrisa hatramin'ny 13 tapitrisa ariary no efa nalohan'izy ireo raha ny fanadihadiana nataon'ny zandary. Araka ny famotorana natao zany dia efa voaray avokoa ny sarandalan'ireo olona ireo ka ao anatin'izany sarandalana zany ao ny nanefa eo amin'ny 3 millions d'ariary, misy nanefa 12 millions d'ariary, misy nanefa 13 millions d'ariary ary misy nanefa 5 millions d'ariary. Zany hoe mivoava zany ny frais de déplacement andreo olona. Nilaza moa zany ilay organisateur fa manana namana izy izay voalaza fa efa lasa any Mayotte. Lazainy koa zany hoe nanambaka anazy zany ny namana io satria nanao fialana josy araka ny filazana anazy izay tokotokony niala teo manodidididina ny Christmas teo ny olona satria raha ny départ prévu an'ity de voyage ity zany tokony tany amin'ny 22 décembre 2022 tany. Miverina indray araka izany ireo mpifindra-monina antsokosoko miainga ao Nosy raha somary nangina izany taona 2024 lasa teo. Ankoatra ny mpifindra-monina antsokosoko sarony zandary ihany koa ny jiolahy mpanendaka sy mpanao sito mahery ao amin'ny faritra Zamanjary sy Ambondrona tranga izay tsy nisy tao an-toerana hatrizay. Indray aloha tsy dia nanao an'ilay hoe fanafiana amin'ny tanimbasy ireny fa sito mahery sy fanjavana moa zany no fahalalantsika azy sy fanakanana olona amin'ny lalana indrindra amin'ny alina tena fiasana anazy io. Tambazotra ireto mpanao sito mahery sarona niaraka tamin'ny mpimasy sy fanafody ireto. Ankoatra ireo mpanendaka misy ihany koa ireo mpivarotra ny hazo. Olona misy 5 miaraka izany no sarona ary mbola karohina ny olona 2 hafa.